mba hifantoka manokana amin'ity Tsy Fandriam Pahalemana manerana nosy ity indray tsika androany. Famonon'olona polony tao akazobe, vonon'olona mahatsiravina miaro fanafiana tao hifanadiana, ireo karazana fanakana andalana isan-karazany eny amin'ny lalam-pirenena, fangalarana sazavarira, ireo fanendahana ety an-tanan-dehibe. Tsy misy izay tsy mitaraina ny olona rehetra manoloana an'ity olona Tsy Fandriam Pahalemana ity. Raha misy mantsy makarary ny mponina dia io no isany voalohany satria dia tsy ananampiry ny aina. Saika mametram-panontaniana ny andraikitrin'ny mpitandron'ny filaminana ny rehetra. Hita sy tsapa mantsy fa misy ny fitavozavozana, vokatr' io dia lasa toa mahazo vahana ireo mpanao ratsy, indrindra eny ambanivohitra. Saika amin'ny vangonga eny andrenivohim-paritany daholo mantsy ny ankabeazan'ireo mpitandron'ny filaminana. Tsy hijanona loatra amin'izay tsika fa aleo ireo manam-pahefana no hametra antsika izay tsoakevitra izay. Raha ny eto andrenivohitra ohatra dia maro loatra ireo toerana tena anjakan'ireo mpanendaka raha tsy hitanisa fotsiny eny amin'ny fiandrasana taksi be tsika izay efa tsy vaovao amin'ny rehetra intsony. Kanefa dia tsy mba hametrahana mpitandron'ny filaminana mitoby eny amin'ireny toerana ireny, indrindra rehefa hariva, izay toerana nampitondra fahaizana ny rehetra. Ny eny ambanivohitra indray na hitazan'ny fehezan'ireo mpitandron'ny filaminana any dia tsapa nisy fahampindro fitaovana entina miatrika sy hanenjena ireo dahalo, toy ny fiara tsy mataho-dalana, ny moto indrindra, ny fampiasana ireo drone izay isan'ny manamora ny fanenjena ireo dahalo. Ary ny farany dia ny tsy fahampinisan'ireo mpitandron'ny filaminana eny ambanivohitra. Ary tsara manamarika fa atao lasa lalina loatra ny tsy fahatokisan'ny mponina ny mpitandron'ny filaminana. Antso no ataontsika ho andreo tompony andraikitra mahefa manoloana ity Tsy Fandriam Pahalemana ity, mba tokony hitady-paika sy fanapahan-kevitra entitra fa tena mijaly loatra amin'ny vahoaka. Omeo ireo mpitandron'ny filaminana ambanivohitra ireo fitaovana vaovao toy ny fiara tsy mataho-dalana sy ny hafa rehetra. Aza vela hitaza-potsiny ireo mpanendaka maro manerana ny tanàna ireo mpitandron'ny filaminana fa izay no andraikiny. Tadio fa ireo vahoaka mijaly sy nafoniava maty maro eny dia miandrandrana ireo mpitandron'ny filaminana no ilay voadinareo fa ianareo no hiaro azy sy ny fananana.